Mandry tsara mpangalatromby izay tratran'ny fokon'olona izany hoe mpangalatromby roa lahy no niharany hatezeram-bahoaka nohon'izay halatromby izay fanaon'izy ireo zay ka izao voatratra amin'izay izy ireo izay moa ilay antsoina hoe elan'ny toratorahana ka nahavoa masonangatra ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto manoloana ny raharaham-pirenena izay misy amin'izao ankehitriny izao dia samy miezaka maneho ny heviny avy ny olom-pirenena tsirairay sy ny rehetra manoloana an'izany rehetra izany tao anatin'izany Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa nilaza mazava tsara fa tokony hanabe ny olona amin'ny fampandrosoana ianareo firaisamon'ny pirenena fa tsy hanohitra be fahatany io no valan-kafatry ny fanjakana tamin'ny alalan'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao eo anatrehany fitakiany CCOC mangarahara mikasika ny tetikasa laky arivo mazava arak'izany ny tiany ho ampitaina ho an'ireo izay mpanohitra be fahatany ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao zon'olombelona tany tsy milamina miaiky ny mpitondra fa tsy mandry fahalemana i Gasikara any Genève Suisse miatrika ny fanadihadiana mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mandritra ny EPU na examen périodique universel fa 7 ny solon-tena-panjakana izay tariny ministry ny fitsarana anisan'ny noresahan'ny ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana ireo tranga mampivarahontsana manery ny fidirana antsehatry ny mpitandron'ny filaminana hampiasa ny fitaovam-piadiana amin'ny ara-dalàna vehivavy efatra nalainankeriny sy ny vinoina tamin'ny fomba fiona bebina ny tsy fandriam-pahalemana maharitra an-tanan'ebe nohon'ny Jolay izay mirongo fiadiana Jolay mahavita miantsy ny mpitandron'ny filaminana sy mamono ankitsirano ny fanafiana misy fandoroana tanàna sy ny fahafatesan'olona ny fakanan-kery ny ankizy miampy fanolanana sy ny maro hafa miaiky ny mpitondra rehefa any ivelany fa tena maloka ny fandriam-pahalemana raha ho an'i Madagasikara fa rehefa ao Madagasikara dia tahaka ny milamina toy ny any am-piangonana ny serasera fanondranana sokatra tambazotra iraisam-pirenena mihitsiny no manao trafikana sokatra ity teratany Komoriana Tanzaniana Sinoa ary ny Malagasy no tao ambadiky ny tambazotra iraisam-pirenena mihitsy no manao trafikana sokatra raha ho an'i Madagasikara nambarany ministra Max Fontaine fa efa tamin'ny 2024 ireo mpanao trafika ireo no niketrika saingy izao voatratra misy teratany Tanzaniana iray tratra tany Mahajanga ary avy tamin'izay no niaingan'ny fanadihadiana misy Komoriana misa 3 Sinoa misa 4 no tratra tany Thailand ary Malagasy no atidoha mikotrika izany trafikana sokatra izay 700 isa sarona izany marihina fa famonjana amponja 9 volana hatramin'ny 2 taona sy lamandy hatramin'ny 100 tapitrisa ariary no sazy azon'ireo izay mpanao trafika ireo misy ireo mpanangona misy ny mpitatitra misy ny mpanondrana misy ny mpitazona izany hoe efa tambazotra goavana be mihitsy ary efa manana fitaovana avolenta izy ireo marobe ny tsindro mahazo ny sokatra ankoatra ny trafika ka anisan'ny ny fahasimban'ny toeram-ponenana ka lasa mora hita fa tsy afaka miafina intsony eo ihany koa ny dorotanety sy ny ala ary fandripahana ny tontolo iainana amin'ireo sokatra hita nasiana piso avy hatrany mba hahafahana manaraka ny mombamomba azy iray manontolo tamin'ny 2024 mahery ny 3,000 ny sokatra tratra ka tao Madagasikara no hita ny ankamaroan'izy ireo
araka izany ary tena efa miroborobo fatratra ity tambazotra na mpanao trafika na sokatra sy ny harem-pirenena amin'izao fotoana izao ity ainganie mba ho tratra daholo izy ireo fa tsy misy ho afabela amin'izay fanaovana fanondranana ny harem-pirenena izay eo amin'ny sehatry ny baolina kitra indray faneva ima andriatsimo vonona hitantana ny fédération malagasy ny baolina kitra voandro vitsy zay no nahazony faneva ima ny mari-pahaizana licence en gestion et organisation sportive ary efa nahazo mari-pahaizana licence A UEFA sy ny fahazahoan-dalana hanazatra ny ekipa amin'ny taranja baolina kitra ihany koa ny tenany nilaza ny fahavonona ny hitantana ny FMF ity mpilalao Barea teo aloha ity ary nambarany koa fa fotoana izao hizarana ireo traikefa maro efa azony sy ananany mba hanasoavana ny eto an-toerana tsy miankina amin'ny ihany fa miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny fahazahoana ny toeran'ny minisitra voninahitra ho azy ihany koa nefa no handraisany ny toerana maha-ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena raha toa ka mitranga izany ho izy hatrany midika izany fa manana olomanga sy olona manana traikefa eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena i Madagasikara ary efa hita hatrany ampitandranomasina moa izany traikefa izay ananany faneva ima eo amin'ny sehatry ny baolina kitra malagasy zay no sady efa niprofony tamin'ny voaka malagasy fa olona tena vonona ny hitondra avo ny baolina kitra malagasy ny tenany nandritra ireny filalaovany tao amin'ny Barea ny Madagasikara ireny andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity resaka latromby izay tsy mitsaharitra mihitatra foana tato ato zay na dia efa miezaky ny manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana sy mba hana foana tanteraka an'izany resaka latromby zany fa hita taratra ihany hatramin'izao fotoana izao mbola tsy fongotra hatramin'ny fakany izany tambazotra na halatromby izany ka mipetraka ny fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny ilay manao hoe inona marina no antony tena mahatonga an'ity resaka halatromby ity tsy mety lefy mihitsy mandraky teny androany hevitra vitsivitsy no arosoko amintsika ao anatin'izay famalina ny fanontaniana mipetraka izay ny iray voalohany dia misy ireo zay dahalo ambony latabatra amin'ity resaka halatromby ity izany hoe ao ireo zay mpangalatromby izay midina antsihatra ary mangalatra an'izany mivantana fa ao kosa ireo zay manadio sy manafotsy ny taratasin'izany omby zany mba hafahana mivarotra ny omby iny amin'ny tsenan'omby ka ireo manadio ny taratasin'ny omby ireo no tena atao hoe dahalo ambony latabatra ka raha tsy fongotra hatramin'ny fakany ireo dahalo ambony latabatra ireo dia sarotra ny hamongotra an'ireo izay dahalo miditra antsihatra amin'izay resaka halatromby zay trangana halatromby no niseho tany Amandritsara ka ny fanenjehan'ny fokon'olona izy roa lahy rehefa avy nangalatromby tao Ambalavato tratra niaraka tamin'ny omby telo ka niharana tezeram-bahoaka voadaroka mafy ary saika afaka ny ainy fa tonga ny polisy nanavotra sy nitondra azy roa lahy ny 17 janoary 2024 lasa teo iny fa raha tara kely ny fahatongavan'ny polisy angambany dia faty mitsirara amin'ny tany angambany no mety novantanin'izy ireo midika izany fa tena efa tezitra sy sorena ny vahoaka amin'ity resaka latromby lava ity ary efa tsy te hitondra an'ireo mpangalatra any am-pitandro filaminana intsony ireo vahoaka satria misy amin'izy ireo mahitahita dia vetivety tafavoaka ny fonja ary miverina mangalatromby indray ka izay indrindra no mahatonga an'io fitsaram-bahoaka io izay matetika hitantsika miparitaka manerana ny nosy ka ny fehiny dia samia miezaka daholo ny tsirairay mba hampandry ny fahalemana izay fa tena mijaly ny vahoaka noho izay tsy fisiny fandrim-pahalemana izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa